fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehoan'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Azadio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao. Mbola faly tafaraka amintsika indray ary ao anatin'ity fandaharana vitao ny asan'ny famarinana androany ity. Isaorana ilay Andriamanitra avy indrindra ary nanome izao fotoana izao antsika tsirairay avy sy nitondra antsika ihany koa ary ho tafahoana ao anatin'izao fandaharana izao. Fa tsy adinona ihany koa moa ny misaotra anareo ary izay mbola vonona indray ary hiaraka aminay eto amin'ny fandaharana dia engany isika izay manaraka izao fandaharana izao mba tsy isy atsiaro sy ahatsapa faty antoka fa samy alala daholo hoe mahafinaritra ny fandarana ary azo tombony sy vokatsoa be dia be amin'ny fanarahana ny fandarana tokoa ny ianao akoatran'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra avo indrindra. Pasteur fitiavana herinirina ihany moa no indro manoloana anao sy faly mandroso ao atokantrano indray ary amin'ny alalan'ity fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana ity amin'izao takariva alinalina izao. Arabaina ary isika rehetra eto am-piandohana ary izay rehetra mahita ny fandarana na kely na lehibe na lana vavy na iza amin'izao fotoana izao dia samy arabaina avokoa. Dia arabaina manokana moa raha mety hoe olona vaovao ihany koa ianao sambany izao anio zao ary no manomboka mandre sy manaraka ny fandarana. Dia matoa ianao mahita ny fandarana dia fantaro ampafantarina ianao hoe tsy kisendrasendra, tsy fifandrifian-javatra fa Andriamanitra mihitsy no nitondranao sy nitantana anao mba hifanena amin'izao fandarana izao. Fa misy antony, misy zavatra tian'Andriamanitra aseho anao, misy zavatra tian'Andriamanitra ampafantarina anao ary indrindra misy zavatra tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainanao ka dia araho tsy tapaka intsony ary izao fandarana izao dia ho azonao zay zavatra izay ary ho fantatrao hoe inona marina ilay tena hevitr'Andriamanitra mahatonga azy nitondranao anaraka sy ahita izao fandarana izao. Dia aza tapaka intsony fa ho fantatrao ilay tena hoe antony nitondran'Andriamanitra anao ary ifanena amin'izao fandarana izao. Ivavaka indray ary aloha sika nomboka ny fotoana satria fantatra moa hoe tsy efa ny fisainana, tsy vita ny fahaizana sy ny fahalalana izay zavatra rehetra atao eto fa ny fanahin'ilay Andriamanitra avy indrindra no tena angatahitsika mba hitantana izao fotoana izao sy hiasa marina amintsika rehetra. Akopino masonao ary tiako raha hiara hivavaka amiko ianao fa tsy hijery fotsiny, tsy hiainao fotsiny fa mba hoe andray anjara ihany koa satria mety mba misy etaetam-ponao ihany koa dia azonao lazaina izany fa ny tena antony hivavahantsika aloha dia angataka ny fanan'Andriamanitra mahery ary hiasa marina araka ny sitrapony atateraka izao fandarana izao. Dia angatao ihany koa zany fanamasana izany mba anapaka ao anatinao, anakery ao anatin'ny tokantranonao ary indrindra mba hiasa aminao mba hahaizanao mandray izay teny sy hafatra hoentina aminao amin'ity androany ity. Samy mivavaka ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Jehovah Andriamanitra rainay io, faly misaotra sy mankasitraka anao eram-po eran-tsaina izay mpanomponao satria fantatray fa ianao no mitantana ny fiainanay, ianao no miay anay mandrakariva. Raha tonga indray izao fotoana izao izay andrenesana ny teninao, andrenesana ilay feo avy aminao sy ny fampianarana marina avy aminao dia petraka isan-kinina ampelantananao satria raha ny fisainanay dia tsy ahefa na inona na inona, raha ny fahaizanay dia tsy mahalala na inona ihany koa miantso anao tompo tantano izao fotoana izao, anehoy ny herinao, anehoy ny voninahitrao sy ny fahanatrehanao indrindra feno ny herinao sy ilay osotra avy aminao ao ary okenao nampiteniny vavako sy ny molotro ka dia ho tena teny marina avy aminao no renesiny reto olona ireto. Dia za koa mangataka mba ho vanginao ny tsirairay avy
isam-baravarana sy isam-batan'olona amin'izao anio izao. Atao fitsapany, atao fantana raha eo fa tsy izano miteny fa ianao. Feno ny voninahitra ao ny tokantrano rehetra izay mampandroso izao fandarana izao. Feno ny herinao ny isam-batan'olona tsirairay, ary omeo azy ny fahaiza mandray sy ny fahalalahana, alalahany ny teninao, andraisany ny teninao ihany koa. Dia engane ambabony fony, andresiny fanahiny izay rehetra ao anatin'izao teny izao, dia feno ny hery sy ny ositra avy aminao, ary izay rehetra mandray dia atao fantany fa mandray azy, mandray anao izy tompo. Eny misaotra anao satria matoky aho fa ianao no hitantana izao fotoana izao. Anao ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Andenaina tanteraka arak'izay ary fa ny fanan'Andriamanitra no hitantana izao fotoana izao, ary hiasa mahery amintsika rehetra ihany koa izay any atokantrano any, ka dia asaina renao tsy handefa fisainana lavitra intsony, tsy eritreritra na inona na inona intsony, fa samy mifantoka amin'ny fanarahana ny fampianarana. Raha isoariny kahe ny baiboly indrindra dia samy mandray an-tsoratra izay azo raisina tsoratra, fa efa nambara sy natoro antsika hatrany amin'ny voalohany moa hoe tena tsara indrindra raha mizatra ianareo mandray an-tsoratra ny zavatra rehetra. Ny fampianarantsika farany moa mbola mikasikasika ny atao hoe Haramagedona ihany. Dia hoitozantsika iny androany raha ny zavatra hitantsika farany zany dia nahafahana ny teny hoe ay misy zavatra na hoe drafitra na tetika efa tiany Satana atao sy efa nokasainy atao hatramin'ny ela, fa tsy avelan'Andriamanitra ho tanteraka io raha tsy amin'ny vanim-potoana anankiray, any amin'ny vanim-potoana ny anjely fahenina na ny loza fahenina izay tafiditra ao anatin'ilay hoe loza fito farany. Dia tsy inona io fa ny fangalana tahaka ny programan'Andriamanitra sy ny drafitrasan'Andriamanitra efa napetraka teto amin'izao tany izao, dia ho tanterahany kosa any aorindrina any, zany efa manakaikikaiky ny farany. Ny antony moa zany dia hoe hamitahana ireo olona izay efa niaran'ny loza dimy teo aloha. Dia raha misy ary ny fiangonana natsangan'Andriamanitra dia manangana fiangonana ihany koa izy. Misy na hoe ho avy ny deuxième événement araka nampianarana antsika ho ataon'ny fiangonana iray avy amin'Andriamanitra, dia hanao tahaka an'izany koa ny devoly, hanao fitoriana lehibe farany amin'izany vanim-potoana izany, ka hitaona ny olona hibebaka ihany ary hanao fahagagana sy famantarana, dia hampanatena ny olona fa mbola isy fanavotana ho azy. Nefa ny zavatra efa notetehany dia hoe hitondra an'ireo olon'ireo ho any amin'ny ady. Zay zany ny zavatra ny anarantsika, dia mbola tsy voafaritra moa hoe inona marina le ady, inona zavatra iseho, fa eo zany no hanoizantsika azy androany. Ka ny zavatra hojerena voalohany ary dia hoe inona marina lay hoe ady. Efa voasoratra ao anatin'ilay soratra masina le fahovakitsika ihany ao amin'ny Apokalipsy ihany ary toko faha 9 dia ny andininy fa 14. Apokalipsy toko faha 14 ny andininy fa 14 ary no hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izao ary mivaky ny teny Apokalipsy toko faha 14 andininy 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao mivaky ny teny ary: fa fanahy ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ny anaran'ilay ady zany dia antsoina hoe adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Mila raisitsika tsara zay adin'ilay andro lehibe, fa tsy hoe adin'ilay Andriamanitra lehibe, fa adin'ilay andro. Zany hoe adina andro le izy. Ohatra ny afaka maka ohatra kely ary sika mba ahafahantsika manazava tsara hoe inona marina le ady. Ho an'izay mpijery adina akoholahy na hoe mpampiady akoholahy mihitsy dia na ny olon-tsotra raha dia mahalala an'izany. Rehefa hoe andeha hijery adina akoho anie dia tonga any ianao, tsy hoe adina soavaly no hitanao any, na hoe soavaly sombo no hitanao any, na hoe alika sy kisoa no hitanao any, na hoe ganagana sy vorontsiloza no hitanao miady any, fa ny atao hoe adina akoholahy dia akoholahy miady amin'ny akoholahy. Zay zany ny atao hoe adina akoho zay, akoho miady amin'ny akoho. Raha ohatra indray zany somary amboaritsika kely ohatran'le ohatra ndraisina teo hoe raha adina alika indray no sendra hitanao na jerenao dia alika
miady amin'ny alika. Zay no hitanao. De ohatr'izany koa raha ohatra hoe adina omby de omby miady amin'ny omby. De zay zany no ahafahantsika manazava sy maka le tena hoe inona marina lay ady iseho izay hitondrany devoly an'ireo olona zay obabony manerana ny tany amin'izany fotoana izany. Ny anaran'ilay ady ary de hoe adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Adin'ilay andro le izy. Dia le ohatra ndraisitsika raha hoe adina akoho dia akoho miady amin'ny akoho. Mazava zany fa raha hoe adina andro, lay andro de ny dikany de hoe andro miady amin'ny andro. Zay zany natao hoe adin'ilay andro. Zany hoe misy ary ny atao hoe andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Inona moa io andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa io? Efa nomenantsika teto amin'ity fandarana ity, zany hoe andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa zany. Fa mbola vakitsika ihany izy aloha, maromaro ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa ity moa zany no efa nomenantsika, ity ihany koa no manazava azy tsara, fa betsaka ny ankoatran'ity zany manambara an'le hoe inona marina moa zany andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa zany. Ao amin'ny Petera faharoa de ny toko fahatelo ary no vakitsika. Petera faharoa toko fahatelo de ny andinin'ny fahafolo ihany. Petera faharoa toko fahatelo de ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy ary ho levony ny afony tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Efa nentina teto zany teny zany na ahafahantsika nanam-pirofo hoe ho levony zao rehetra zao, na hoe ho avy, na hoe hisy tokoa izany antsoina hoe fahataperan'izao tontolo zao zany sy ilay hoe farahandro. Fa izay fotoana izay dia ho tonga amin'ny fotoana hisehoan'i Jesosy eny amin'irao lanitra, na hoe amin'ny fotoana ahatongavany Kristy indray eny amin'ny raony eny, zay hiverina miala avy any an-danitra misy azy any izy akety tany, fa tsy manitsaka nyity tany ity intsony, fa eny amin'ny raony eny izy de maka ny olom-bafidiny. Zay no antony iverenany ity. De amin'izay fotoana izay no iseho reto zavatra ireto hoe ny lanitra de ho lasa mifirimoromona mafy, ohatry ny taratasy voaorina ozy izy ny tenin'Andriamanitra hafa ao ambadibadika eo. Dia io lanitra mangamanga hitantsika io zany ohatry ny lasa hoe horonan'ny taratasy voaorina de miremoremo tsofin'ny rivotra mandeha any ananina be any, ohatraohatran'izay zany no ahitana ny lanitra amin'izany fotoana zany. De tsika tsy ametraka adevitra be hoe ahoana koa zany io lanitra io ary ohatran'izao, fa de zay aloha ny teny voasoratra de aleontsika manaiky fotsiny. Fa le tena tsindriko zany de hoe amin'izay fotoana izay levona ny zavatra rehetra, hodorana ny tany, de izay fotoana izay indrindra hoe tonga Jesosy Kristy, mirimorimo ny lanitra tahaka ny taratasy voaorina, de ny tany hodorana, ho levona ny zavatra rehetra. Izany lay antsoina hoe andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Izany lay soratana eto hoe andron'ny tompo. De mazava zany fa raha mipetraka le Apokalipsy toko faha 9:4 hoe any amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa, de io zany lay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa io, de io zany no anana adversera, mpifanandrina aminy, hiady aminy. Zay zany ny dikan'ilay teny hoe anangona azy ho any amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. De ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa ny fotoana atongavan'i Jesosy Kristy, de miaraka amin'izay fatanterahany zavatra rehetra no vakitsika teo. De iny andro atongavan'i Jesosy iny sy ny zavatra rehetra miseho ao aminy no anana adversera. De raha raisitsika le ohatra teo hoe ny akoho de ny adverseran'ny akoho ihany, ny alika ny adverseran'ny alika ihany, sy ny sisa. Ny andro zany de ny adverseran'ny andro ihany. Raha andro atongavan'i Jesosy Kristy ary lay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa, de andro atongavana Jesosy Kristy ohatr'izay ihany koa lay adverserany. De zay aloha ny famaritana tsotsotra n'le hoe inona ary le ady, fa ho toizantsika ny fanazavana, de zay vao tena hazava aminao hoe fa manino ny paster no miteny hoe andro atongavana Jesosy Kristy ihany koa no adverserany. De zao ary ho toizantsika ny fanazavana, tonga de ho vakitsika ndray ary aloha
ny 1:20 amin'y apokalipsy 1:20 any, satria ho fantaritsika zany hoe inona marina lay tetikadiny satana tia ny atao amin'izay fotoana izay, na hoe inona le tena drafitra matipaika efa tiany satana ho tanterahana. Dia vakitsika ary ny 1:20 amin'y apokalipsy 1:20 teo ihany. Apokalipsy 1:20 ny 1:20 ary vakina indray na dia efa nyvakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary nangoniny ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Haramagedona ireny. Zay zany hoe nanangona an'ireo mpanjaka rehetra ny devoly tamin'ny nanirahany an'ireo fanamaloto telo tahaka ny saoana. Ireo fanamaloto ireny nanangona amin'ny mpanjaka an'izao tontolo zao, zany hoe nanangona amponina amin'ny tany, nandresy lahatra amponina amin'ny tany ny mpanjaka sy ny olona ao aminy na ny firenena ao aminy tamin'ny alalan'ny famitahana fahagagana mandainga. Dia ireo zany tomina tamin'ny alalan'ny fibebahana, fa ny tena tetikadin'ny satana dia hoe angonina ho any amin'ny ady ireo. Ny anaran'ilay ady efa nazavaintsika teo hoe adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsito. Dia rehefa voangona ary mpanjaka amin'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny tetikady nataony, ohatran'ny hoe fitorinany nataony, resy lahatra izao tontolo zao izay efa voafitaka ka niaran'ny loza dimy teo aloha, dia rehefa voangona zany ireo resy lahatra avokoa dia mitoy ny tenin'Andriamanitra hoe nentina nakany amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Haramagedona. Ny tena vaindohan'ny hoe hevitry satana nefa dia hoe hanangona an'ireo olon'ireo amin'ny ady. Dia nentina nakany amin'ny tany ireo dia antsoina hoe Haramagedona. Raha somary atambatsika zany izay zavatra roa zay dia hoe nampanantenaina fanavotany reto olony reto, fa ny tena izy hoentina any amin'ny ady. Rehefa resy lahatra ny olona manantena indray le fanavotana zay mety andrandrainy dia nentiny ny devoly nakany amin'ny tany antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Haramagedona. Ny tetikadiny dia hoe hitondra an'ireo olon'ireo any amin'ny ady. Dia any amin'io tany antsoina amin'ny teny Hebreo Haramagedona io zany no hiandrasan'ireo olon'ireo ilay ady. Zay tsy fantany izy zany dia manaraka fotsiny hoe fanavotana no antenainy, fa ny zavatra iseho any dia ady. Dia nentina sy nangonina any amin'ilay tany antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Haramagedona ireny. Ka zao rehefa jerenareo izaho efa nijery, ianao koa afaka mijery hoe aiza ho aiza amin'ny saritany geografika misy eto amin'izao tontolo zao no misy an'ilay antsoina hoe Haramagedona. Fa tsy misy an'izany ao anatin'ny saritanytsika, tsy misy. Zany tsy hitanao io hoe jerenao saritanin'ny Amerika tsy any io, ny continent américaine tsy any io, continent aziatika tsy any io, continent africaine tsy any io, sy ny rehetrarehetra zay misy manerana an'izao tontolo zao, hatrany amin'ny pôle nord hatrany amin'ny pôle sud, tsy misy an'izany Haramagedona zany. Ity globe terrestre misy atsika ity na ity boriboritany misy atsika eto amin'izao tontolo zao ity, tsisy ty planeta tany ity. Ary zay no natonga an'le izy nosoratana hoe teny Hebreo, zany hoe tsy hita ao anatin'ny faritanin'ny anglisy, tsy hita ao anatin'ny faritanin'ny amerikana, tsy hita anatin'ny faritanin'ny frantsay. Raha misy tenim-pirenena maro isan-karazany eto amin'izao tontolo zao, tsy ahitana anaran-tany hoe Haramagedona, fa napetraka ho teny Hebreo le izy. Kanefa raha jerentsika ihany koa any amin'ny tanin'ny Hebreo any Israely tsisy Haramagedona ihany koa. Dia za moa zany manome somary tsirikevitra kely atsika fa ny fijerena sy ny fianarana ny bokin'ny Apokalipsy dia misy zavatra toy izao hoe rehefa miteny zavatra arabaky teny izy na miteny zavatra réel tena izy tena misy, zay ny atao hoe réel, dia tsy ilana hitadiavana zavatra lalina zany, fa hoe tena arabaky teny tokoa. Ohatra hoe miteny izy hoe alika, misy an'izany ao anatin'ny Apokalipsy, dia tena alika zany zay, ohatran'izay. Fa rehefa zavatra tsy misy eto amin'izao tany zao no tenenina dia tsy arabaky teny zay, fa misy heviny. Dia rehefa tena mianatra bokin'ny Apokalipsy tsika dia mahalala an'izany. Fa eto zany mitovy amin'izay mihitsy le hoe Haramagedona, zavatra tsisy eto amin'ity tany misy atsika ity,
dia mazava zany fa tsy ara-baky teny satria raha ijery an'io anao na hoaiza na hoaiza na hoaiza na hoaiza tsy ahitany mihitsy ary le aramagedona re tsy ahitan'izany fa misy dikany zany le izy heviny hafa fa tsy heviny ara-baky teny satria tsy hitanao any amin'izao tontolo zao zany antsoina hoe aramagedona zany eny ary ka rehefa tsy hita tsy réel zany dikan'izany a dia hevitra hafa ny jerena hoe inona ary no hevitra ilay hoe aramagedona dia ny dika teny aloha no jerevantsika natao tamin'ny teny hebreo le izy hoe hara magedona dia ireo hara sy le hoe magedona ireo a tena teny hebreo marina ireo dia ny dikany amin'ny teny malagasy dia zao izy ity indray zany a afaka jerenao any amin'ilay antsoina hoe dictionnaire biblika zay zany no ahitanao an'ity teniteneniko ity fa tsy atao anaty baiboly akory eny efa misy koa baiboly am'izao efa misy dictionnaire biblika zany hoe dictionnaire ara-baiboly na hoe dictionnaire mandika ny teny na manazava ny teny ao anatin'ny baiboly zay no antsoina hoe dictionnaire biblika dia ny dictionnaire biblika zany dia manazava fa ny antsoina hoe hara dia tendrombohitra ary ny dikan'le hoe magedona dia Megiddo zay zany le izy hara égale tendrombohitra magedona égale Megiddo dia zay zany ny dikan'le teny hoe aramagedona raha raisina amin'ny teny malagasy tendrombohitra Megiddo aramagedona égale tendrombohitra Megiddo dia zao a manana tendrombohitra be dehibe indray ty tany ity raha ny eto Madagasikara fotsiny ary dia be dehibe ny tendrombohitra fa tsy misy amin'le tendrombohitra manerana ny tany zay misy amin'izao fotoana izao no manana anarana hoe Megiddo tsisy ny dikany dia zao tsy anaran'le tendrombohitra akory le hoe Megiddo fa teny roa samy hafa mihitsy zany le hoe tendrombohitra anankiray Megiddo anankiray zay no natonga n'izy teny roa samy hafa hara magedona tendrombohitra sy hoe Megiddo ka io indrindra zany no fantaritsika zao efa midika inona moa zany tendrombohitra zany ary midika inona moa zany Megiddo zany fa ao anatin'izay zany no ahafahantsika mamantatra n'le hoe aiza marina no hitondrany satana n'ireo olona babony amin'ny fotoanany anjely fahenina ireo na loza fahenina any amin'le hoe aramagedona dia inona marina zany na hoe aiza marina zany dia ndawary ho jerevantsika aloha ao anatin'ny baiboly a ny antsoina hoe Megiddo aloha mba ahafahantsika manazava tsara dia rehefa avy eo indray tsika miresaka n'le hoe tendrombohitra indray dia avy eo a atambatritsika amin'izay fanazavana hoe inona marina le hoe tendrombohitra inona le hoe Megiddo ka le Megiddo aloha novakitsika ao anatin'ny baiboly a misy an'izany anara-toerana misy mihitsy le hoe Megiddo dia zay no amakitsika azy atao anatin'ny baiboly dia bokin'ny mpitsara ny amin'ny testamenta talohany hoany somary voalohany efa lasa lavidavitra kely a dia mpitsara toko 5 no vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy mpitsara toko 5 diny andininy 7 mpitsara toko 5 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe tonga ireo mpanjaka ka niady eny niady tao tanaka ireo mpanjaka ny Kanana dia teo anilan'ny ranony Megiddo tsy nisy volafotsy azony ho babo mety misy teny hafa ihany koa manambaran'le Megiddo fa ity iray ity ihany no vakitsika ary afatsika maka hevitra hoe rehefa zany Megiddo zany ny resahana inona ny tokony omby ao anatin'ny saina rehefa zany Megiddo zany ny resahana ao anatin'ny baiboly dia ady no mipetraka ao an-tsaina zay no natonga le anarana tafiditra any amin'le hoe ady nylay andron'Andriamanitra lehibe-tsotoa dia Megiddo toerana fanaovana ady izy io raha misy zany firenena roa mifampiantsy hoe iady dia eo ny fotoana eo ka misy rano eo araka ty teny ty hoe teo anilan'ny ranony Megiddo dia rehefa misy firenena roa iady zany dia eo no mifanao fotoana ary toerana fanaovana ady mihitsy tamin'izany fotoana zany dia hanatsoaka zavatra efatra isika izay tokony hipetraka ao anatin'ny sainao mombamomba zany atao hoe Megiddo zany inona avy le zavatra efatra ireo ady le izy
fa reto ny zavatra tsy maintsy misy ao anatin'izany fotoana izany. Voalohany aloha fiantsina, tsisy miady io zany raha tsy misy aloha ny fiantsina. De na le firenena ray na le firenena ray no miantsy, de rehefa samysa zany hoe alefa ary le ady dia raikitra ary, zay le fiantsina zay. De mifanome fotoana, zay ny faharoa fiantsina ny voalohany, fotoana ifanomezana ny faharoa na hoe rendez-vous. De mazava fa eo amin'ny toerana tsona hoe Megiddo io ihany ny fotoana. De rehefa tonga ary le fotoana, samy tonga le firenena rehefa samy sa, ndray aty amin'ny ilany, ndray aty amin'ny andaniny. De raikitra ary ny ady. Zay ny zavatra misy foana eo amin'le Megiddo fiantsina aloha, fotoana ifanomezana, ady ny fahatelo. De ny fahaefatra, rehefa raikitra ny ady, tsy maintsy misy ny fahafatesana, tsy maintsy misy koa ny faharesena, zay resy de resy, zay maresy de maresy. De ireo efatra ireo zany zavatra misy hoe fiantsina, fotoana ifanomezana, ady, fahafatesana sy faharesena. Zay ny fahaefatra zay. Zay zany zavatra misy ao anatin'le hoe Megiddo. Ka rehefa miresaka Megiddo tsika de ireo zavatra efatra ireo foana no ataomby ao anatin'ny saina. Dia inona moa ny ifandraisan'izany amin'ity resaka ity? Tena misy ifandraisany. Ady mantsy ny resaka ao anatin'le 4:40 hoe ady ny ilay andro lehibe an'Andriamanitra tsy to. De raha misy ny ady fahiny dia ao Megiddo ny fotoana. De tahaka zany koa zany, matoa zany mipetraka le Magedona, tena misy ny ady. De rehefa misy ny Magedona na ny Megiddo, de tsy maintsy misy fiantsina, de tsy maintsy misy fotoana ifanomezana, de tsy maintsy misy ny ady, ary tsy maintsy misy ny fahafatesana sy ny faharesena. De raha misy zany le hoe ady ny ilay Andriamanitra, ady ny ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to, de mazava zany fa isy fiantsina ao. De ny adversaire-n'io mitovy aminy any, hoe ady ihany koa no andro azafady, andro ihany koa ny adversaire-ny, dia mbola tsy voafaritra eto aloha hoe iza ary no manao an'le fiantsina, le andro lehibe n'Andriamanitra tsy to ve sa lay andro lehibe anankiray adversaire-ny? Iza manao fiantsina? Mbola tsy voafaritra eto aloha, fa rehefa voazava le resaka hoe tendrombohatra de fantatra am'izay zany hoe iza le manao fiantsina. Fa rehefa vita ny fiantsina de mazava zany fa ny fotoana ifanaovana dia ao amin'le hoe Magedona, mitovy amin'le hoe Megiddo, mitovy amin'le Megiddo ihany, zany hoe tena any amin'ny toerana fanaovana ady. Fa ny fotoana moa zany de mazava araka ny fampianarana ifanomenantsika foana hoe amin'ny vanim-potoanan'ny anjely fahenina na ny loza fahenina. Zay le rendez-vous zany zay. De io mbola tsy hitantsika etany koa hoe tena any amin'le toerana tsona hoe Megiddo arabaky teny ve le izy? Le toerana zany mbola tsy voafaritra le miantsy ihany koa na le manao fiantsina mbola tsy voafaritra fa ny fotoana aloha zany efa voafaritra hoe amin'ny vanim-potoanan'ny loza fahenina na ny anjely fahenina. De rehefa tena vitantsika ihany koa ny fanazavana mikasika ny tendrombohatra sy ny fanazavana hatramin'ny farany, de eo koa zany tsika no ahafantatra am'izay hoe iza ary lay ho resy, iza lay ho faty, any am'le fahaefatra. Raha mifeno zany zavatra efatra amin'le Megiddo, fiantsina mbola tsy voavaly aloha androany, iza le manana ny fiantsina. Fa le iady de andro anankiray, miady amin'ny andro anankiray. Ny fotoana ifanomezana mbola tsy voavaly ihany koa le tena toerana, fa ny fotoana zany no efa voafaritra hoe amin'ny vanim-potoanan'ny anjely fahenina. De le fahatelo, iza le iady andro anankiray, miady amin'ny andro anankiray, de ho raikitra tokoa le ady, tena isy le ady amin'ny fotoana io, fa mbola tsy fantatsika hoe inona zavatra iseo. De ny farany mbola tsy fantatsika ihany koa zany le hoe iza ary no mety ho resy, iza no mety ho faty amin'ireo andro anankiroa ireo. Fa amin'ny fandarantsika manaraka ho voavaly indray izany rehetrarehetra izany fa tapitra moa ny fotoanantsika androany. Zay le natonga ny teny hatrany am-piandohana hoe ny Armagedona somary lavalava ihany, ary ezahako mihitsy zany hoe tena zavatra mazava mora raisina no atolotra ho anareo. Ny tsoroko sy amafisiko farany fotsiny de hoe zay rehetra ampianariko eto tsy zany nandalina an'izany akory, tsy olombelona nampianatra an'izany, fa Jesosy Kristy nampianatra an'izany tamiko, matoa samy mampianatra aminareo aho. De ho toizantsika indray izy amin'ny manaraka fa tapitra ny fotoana.
samitain'Andriamanitra ary pastoera fitiavan'erinirina manao veloma finaritra ho antsika tsirairay avy indray. Fampianarana avy any an-danitra, lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambara ny ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CICL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany, ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Aza dio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CICL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao.